Efa resaka amin'izay fahasalamana izay ihany sika dia ampolony maro ny mpandray anjara ao anatin'ilay fiaonam-be iraisam-pirenena momba ny aretin'ny taovam-pisefoana karakarain'ny SPMAD, aretin'ny taovam-pisefoana toy ny raboka, ny soika sy ny maro hafa no resahana ao anatin'ny andro maromaro isin'izany. Anisany aretin'ny taovam-pisefoana pazon'ny malagasy ny raboka na ny tuberculose, olona manodidina ny 5,4 isan-taona no tratrany ity aretin'ity eto amintsika, nambaran'ireo mpitsabo ao anatin'ny société de pneumologie de Madagascar na ny SPMAD fa azo atao tsara ny mitsabo ny aretina raboka. Amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona voan'ny tuberculose, araka ny filazana teo zany dia mahatratra eo amin'ny 5,4 eo zany ny olona voan'ny isan-taona vaovao zany. Ka fisaboana ny tuberculose zany dia mandritra ny enim-bolana dia tokony ho sitrana ilay olona. Misy tsy mety sitrana ilay izy fa ela be vao traîner ilay aretina. Ny antony mampatonga sitrana azy voalohany indrindra adinon'ilay olona manohy ny fanafody ilay mandritra ny enim-bolana. Faharoa mety sitrana izy dia ajanona ilay izy dia indraindray tsy manohy dia manjary. Iny mampatonga ilay mety hampatonga ilay résistance, zany hoe tsy mety tsony amin'ilay fanafody fampiasa dia manao fanafody vaovao izay lafo ary maneratra raha vao mindranao ilay izy satria ianao zao raha vao tuberculose dia mindra olona eo amin'ny 10 eo amin'ny koga sy mievina dia izay no tandremana amin'izy ary misy ny fanafody izay gratuit zany ho an'ny malagasy rehetra izy io, fatsakana zany miantoka izy io dia tonga ny ianao dia sitrany ianao, zay zao dia azo garantina fa sitranao raha manaraka tsara ny fitsaboana. Nanomboka ny 13 desambra teo dia totosaina eto Antananarivo ny fiaonam-be iraisam-pirenena momba ny aretin'ny taovam-pisefoana karakarain'ny SPMAD. Etsika izay fanao ity fikambanana ity isaky ny roa taona, manodidina ny 7 ny mpandray anjara tamin'ity fivoriana ity ary resahana mandritra ity fiaonan'ity ireo aretina samihafa momba ny taovam-pisefoana toy ny asthme, ny soika, ny tuberculose sy ny VIH/sida. Raha ny fanara-potoana dia ny momba ny peste pulmonaire izay aretina vao tsy ela no nisy teto amintsika no resahana mandritra fiaonan'ireo mpitsabo momba ny taovam-pisefoana izay tontosaina etsy amin'ny motel Anosy.